iditra kosa isika ao anatin'ny tontolon'ny kabary nankalaza ny fahadimapolo taona ny orenany moa ny fimpimana ny fikambanan'ny mpikabary eto Madagasikara tamin'ity taona ity nandritra ny fotoam-pankalazana ary sy fotoana nanolorana ihany koa ny ilay Vanily Denis ny fanolorana mari-pahaizana ho an'ireo nanaraka fiofanana momba ny kabary nandritra ny valovolana. Telo amby telopolo sy efajato mianadahy mianaka ireo mpiofana momba ny kabary no nitolorana mari-pahaizana androany tetsy amin'ny Analamaitso Analamahitsy izay mitondra ny andihy Razafy Mahefa Alphonse. Izany dia tafiditra indrindra ao anatin'ny fankalazana ny fahadimapolo taona ny orenan'ny fimpima na ny fikambanan'ny mpikabary eto Madagasikara. Ka nanamarina ny andron'ny fankalazana dia anisany fotoam-bavaka niarahana tamin'ireo mpiofana kabary sy ireo vahiny tonga nanatrika ny fotoana. Tao ihany koa ny firedonana ny ira fahadimapolo taona izay niforon'ny mpikambana ao amin'ny fikambanana avy any Frantsa ary ny fizarana mari-pahaizana ho an'ireo mpiofana miisa telo amby telopolo sy efajato. Mitsikara-kolotsaina lehibe izay tanterahiny fikambanana mpikabary eto Madagasikara faritany Antananarivo. Lalonana roa sosona no atrehana amin'ity an'io ity. Ny voalohany dia ny fanatanterahany faritany fimpimana Antananarivo ny fankalazana amin'ny fomba manetriketrika ny fahadimapolo taona izay mitsangana ny fikambanana mpikabary eto Madagasikara ary andraisany ny Vanily miampita avy any Toamasina marika izany fankalazana mitohy ny fahadimapolo taona ny orenan'ny fikambanana izany. Ary ny faharoa ao anatin'izany fotoana lehibe izany dia ny famoahana tahaka ny isa-taona amin'ny fotoana tahaka izao ny andiam-pianatra mpikabary Razafy Mahefa Alphonse ary dia ireo mpianatra ireo no mizara ho sokajy efatra. Misy ny sokajy taniketsa, misy ny sokajy mpiofana, sokajy takalo ary ny sokajy mpandalina. Izarana mari-pahaizana amin'ny fomba manetriketrika izy ireo ao anatin'izao fotoana izay ankalazana ny fahadimapolo taona eto Antananarivo izao. Zava-dehibe ho nambaran'ny talen'ny fampianarana ny fanajana ny soatoavana sy ny fitandrovana ny olona soloana tena ka izany no antom-pisian'ny fampianarana. Ka maro arak'izany ny ezaka fanatavinana ny fanatsarana ny fampianarana indrindra eo amin'ny toe-tsaina amin'ny maha-mpikabary. Ka nandritra ny fotoam-pankalazana dia anisany fivarotana ireo boky mahakasika ny kabary, anisan'izany ny fakasokolo ny kabary, ny vona mampiray ary ny tantara sy kabary.